Salama daholo a tsy vidéo momba ny développement na teknôlôjia ty resahako ty fa vidéo momba na entrepreneuriat, marketing sy ny fandraisan'izay amin'ny développement. Ina moa zany idira marketing amin'ny développement. Ny anton'ity vidéo ty dia isorako betsaka ny tolotra satria inspiré tamin'ity commentaire an'ity le izy. Tsy voako hatreto ny any IT ozy izy ohatra ny olona marketeur nanao tuto les pédagogie. Dia le resaka hoe tsy voany aloha zany gamba tsy anjaran'izan'iza mieritreritra momba an'izany fa am'le fahitany anazy hoe olona marketeur nanao tuto. Dia ho anazy zay teny zay tena raisiko compliment satria tantaraiko anareo ny tantarako zany. Tamin'ny 2016 nanangana ny produit voalohany izay Vide.mg zay ny anarany projet atao hoe manakaiky resaka marketplace sy e-commerce zay le projet zany. Tena niasa mafy mihitsy aho an'io projet io tany anaty code ny zato isan-jaton'ny fotoanako. Dia avy eo rehefa voafehako ny zavatra ara teknika rehetrarehetra hoe ohatra zao daholo ny resaka cas d'utilisation ny base de données efa milamina, ny serveur andray an'le izy efa zavatra déployé efa sady mandeha tsara zany. Dia hoy zay hoe efa tsara ty. Nidéployeko le site web. Avy eo za nitety tsena sy olona eritreretiko hoe utilisateur potentiel am'le izy. Dia nizaraiko business card, meko information tamin'le plateforme, napiko izy mba hiditra anatin'le plateforme. Dia nanao an'izay PDP. Izay ny zavatra nataoko moa tamin'izay satria fantatro hoe tsy maintsy ampahafantarina ihany le produit. Na dia hoe tsy manao resaka publicité sy ohatr'izany ary zany satria tamin'izany zany nieritreritro hoe ny produit tsara tsy mila marketing zany fa rehefa misy olona mahafantatra fotsiny dia tonga io dia rapide be ny fipartahany io ohatry ny afo ihany io tonga dia mandeha be. Rehefa nandeha nefa fotoana dia tsy active le olona tao anatin'le izy nangatsiatsika le zavatra rehetrarehetra zay fa lany hery, lany vola. Sy mafri moa ny hébergement nampiasaiko tamin'izany lafo be ny resaka hébergement. Zay ny zavatra nitranga. Mety afaka miresaka tsika théoriana hoe tamin'ny 2016 kosa ny malagasy mbola tsy nanana intérêt tamin'ny resaka internet betsaka koa mbola tsy nanana accès toy izay resaka manaraka andrainga amin'izany. Fa ny zavatra tiako amafisina dia zao tamin'iny tantara iny na amin'izao ary le hevitra mbola fantatro hoe raha ohatra ka na fantatra momba ny marketing tamin'izany fotoana izany dia hafa mihitsy ny vokany, hafa mihitsy ny zavatra niseho. Tateoriana moa za zay vao mahita sy mahafantatra hoe marketing karazany lalana mpanalalana mihitsy hoe ity ny produit anao dia reto le olona mila an'le izy dia marketing le eo ampovoany. Zay ny mahatonga anao hoe mandray an'le teny tolotra teo compliment zany. Dia tiako zaraina amintsika koa zay satria zavatra tena ilaina be. Fantatro hoe be dia be amintsika no manana hevitra tsara, manana produit tsara, mety misy manao application mobile any mahita an'ity vidéo ty na site web na talenta zany sy idée mahafinaritra be fa nefany noho ny fananana an'le na tsy fahaizana an'le fampitana an'le hevitra, fizarana an'le zavatra dia lasa ohatrany hoe la zavatra tsara be sarobidy be ary dia satria tsisy mahafantatra dia mipetra-potsiny eo le izy. Dia izay ny zavatra tiako ampita amin'ity vidéo ty hoe raha ohatra ka mianatra tsika fianarana amin'ny resaka communication sy ny marketing, ianao développeur mihitsy dia izay moa zany dingana lehibe afaka hoe mitondra anao ho lasa entrepreneur amin'le zavatra ataonao. Dia hoy zay hoe BDP moa zany amin'ny vidéo projeteko atao manaraka eo no manakaiky kokoa amin'ny resaka hoe entrepreneuriat technologique. Dia inoko hoe BDP amintsika ihany koa nefany iny amin'le teknôlôjia dia mahafantatra ny potentiel n'le teknôlôjia. Tsy voatery hoe ho code daholo rehefa amin'ny code ihany zay vao développeur. Ary zany moa mbola débat afaka resahana zany, afaka dinihana zany Izay ny zavatra tiako apita zany en général hoe ny marketing sy ny fampafantarana momba ny projet anao zavatra ilainy zany. Indrindrandrindra hoe raha ohatra ianao ka tsy en tant que employé zany fa na de freelance ary ianao dia voame ary zany ilainao satria zany ny fomba angalanao client. Dia raha tsy freelance koa ianao fa employé dia mbola ilainao ihany koa zany satria mba ahafahanao mitombo raha ohatra hoe
miova job ianao zany satria misy opportunité tsara kokoa dia ahoana ny fomba hampitanao an'izay zavatra mila ianarana zany indrindrandrindra ho antsika développeur dia zay no ohatrany hoe nanefy a nanamboatra dia lasa miova koa le fomba firesaka mampita an'le izy mety hoe amin'ny fomba mora sy tsotra amin'ny approche afaka miservira olona betsaka indrindra dia zavatra ohatr'izany zany mahafinaritra sady ilaina dia ny zavatra tiako tenenina indray farany a ho antsika namana mijery zany izay manana idée manana produit any any mety produit tsara be fa nefa ny arak'ilay nyteneniko teo mety hoe tsisy fomba izarana an'le izy tsisy fomba hampitana an'le izy amin'olona dia misokatra ity afaka hoe miresaka sika dia mifandinika dia manao vidéo tsika momba ny produit anao dia mipromouvoir an'le hevitra tsara be nanananao sy le exécution nanaovanao anazy izany hoe karazana promotion ho an'ny application anao sy ny site webnao sy ny zavatra ataonao rehetrarehetra zany mahakasika ny teknôlôjia sotra betsaka ny tolotra ihany aloha amin'le hevitra afaka nahitana n'izay importance ny marketing izay na amintsika développeur ary